La 4G Batelma vous présente Ni Vava. La vache qui rit. Manotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as tout loin du now. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Mitohatra ny fanatanterahana ny fitondram-panjakana ny vina izay napetraky ny filohan'ny repiblika tamin'ity anio ity dia nidina ifotony tao amin'ny faritra roa mafana ao amin'ny faritra Betsiboka ny filohan'ny repiblika Andry Rajoelina. Kaboraraka izay ny andikan'ny vahoaka ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao, na izany eo amin'ny fifamoivoizana na ihany koa amin'ny fivarotana sy ny fanadiovana ny tanàna. Mitohatra ny asan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany toeram-ponenany ary ny asa vaventy tamin'ity androany ity nataony fizarana karatany miisa 702 tao amin'ny komina Alakamisy kely distrika Arivomamo. 550 isanjato ny asan'ny kianja soa mandrakizay Androibe ankehitriny no vita. Voafantatra fa itsidika ny Madagasikara ny paparay masina dia miroso avy hatrany amin'ny asa fanajariana ny toerana izay manana velaran-tany 70 hektara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miteraka resabe maneran-tany ankehitriny ny famaizana ny ala Amazonia, nanambara amin'ny tokony anokafana fifampiresahana momba n'ity tranga ity mandritry ny G7 ny vondrona iraisam-pirenena ONU. Ny andetenindreo avy hatrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika Manasanaor anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia mitohy hatrany ny fanatanterahana ny fitondram-panjakana ny vina izay napetraky ny filohan'ny repiblika tamin'ity anio ity dia nidina ifotony tany amin'ireo faritra mafana roa ao Betsiboka ny filohan'ny repiblika Andry Rajoelina. Michela Ranarjo. Tanàna isan'ny malaza amin'ny resaka fakana-kely ny ao tsara tanàna no safidian'ny filohan'ny repoblika anatanterahana ny vina laharana voalohany amin'ny velirano 13 ny fanaovana laharam-pahamehana ny filaminana sy ny fandriampahalemana ho an'ny vahoaka. Nisy arak'izany ny fametrahana ny vato fototry ny fanamboarana ny base opérationnelle avancée any an-toerana. Trano andraisana vondro tompo tafika izay mahazaka vata miaramila miisa 420 ary ahitana tompo fametrahana fitaovana raitra sy toerana fipetrahan'ny helikoptera. Zany hoe izy io dia base militaire itobiny maramila mba afaka isahana amin'ny fandriampahalemana aty amin'ny faritra Ray Manontolo. Ka manomboka izao zany dia apetratsika eto io base militaire io dia ny maramila ipetraka eto amin'ity toerana ity, ipetraka maharitra eto amin'ity toerana ity, amin'izay nareo tsy miantso vonjitsony fa ipetraka eto ny maramila raha misy ny manafika antsika any eto any maramila dia amonjy antsika efa reo ny fitaovana 4x4 maromaro izy ireo ipetraka aty aminareo ariaro anareo ireo 4x4 ireo. Tsy vitan'izany fa asina heliport ihany koa eto, zany hoe toerana ahafahan'ny helikoptera raha toka tena misy vonjena tokony ho atao tonga eto miantso fotsiny nareo afaka adiny ray farafahakeliny dia raha misy mafimafy ny fanafiana tonga eto. Tao arian'ny tsara tanàna dia nidina tany mahiva tanàna ihany koa ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany indrindra no nanambarany fa ho ampitomboana ny famokarana herinaratra ny an-toerana ary ho atao amin'ny toerana hita maso ny centre agricole Ambalarano kely. Ka tsika eto mahiva tanàna zao dia zao ny zavatra nyteneniko, mila ampitomboana aloha ilay famokarana herinaratra sy ny vidin'ny jirama zay alohany ny olona rehetrarehetra mampiasa ny jirama. Zay zany voalohany. Be dia be ny zaza mianatra amin'ny EPP, mianatra amin'ny CEG, fa rehefa vita dia tsy mahatsoitsony hatrany amin'ny terminal any menana fiofanana
mikasika ny fambolena, mikasika ny fiompiana, vita ny fiofanana dia vatsiana vola. Nandritra izao fidinina ifotony nataon'ny filohan'ny repoblika tany Tsaratanàna sy Maheva-tanàna izao dia nanamafy ny tenany fa hanome fitaovam-pianarana maimaim-poana ny mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara amin'ity fidirana manaraka ity mba hanamaivanana ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy. Fanahembitra ny fandaniana ny lalàna mifehy ny mpanohitra izay naroso ny diniana sy lanina teny amin'ny antenimerandolona tamin'ity androany ity miandro ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka na koa miandro ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana oktobra ho avy izao araka izany ny fandaniana n'io lalàna io gaeton Angedsilavo. Tamin'ny 3 ora sasany vao nanomboka ny fivoriana azony rehetra natre nandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny mpanohitra teto amin'ny antenimerandolona. Natomboka tamin'ny fanaovana tatitra nandritra ny fakakevitra tamin'ny ireo antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny asambômiera teo anivon'ny antenimiera. Taorian'izay, nomena fitenenana ny filoha lefitry ny antenimiera-pirenena sy ny ministry ny ati-tany. Rehefa noenona ny tatitra teo andriamatoa filoha dia tsapa fa niombona aminay azy nanolotra ny tolo-dalàna ny eto anivon'ny antenimiera-dolona ary zany no nahitana sy nahatsapana tao anatin'ilay tatitra fa misy consultation na fakakevitra maro dia maro tokoa natao ny teto anivon'ny antenimiera-dolona anatsarana sy hitondrana sosokevitra anatsarana n'ity satria tsapa sy hita fa dia tokony andraikitra tokoa ny eto anivon'ny Sénat ary mandana zany demokrasia zany satria izay no tanjona dia ny fametrahana ny fanoherana ara-dalàna eto amin'ny firenena. Vita izay vao niroso tamin'ny adi-hevitra. Nafana ny adi-hevitra izay nizara roa amin'ny ankapobeny. Andanin'ireo nilaza ny tokony andiniana bebe kokoa io volavolan-dalàna mifehy ny mpanohitra io noho ny tsy fahampiny ny fotoana. Ankilan'ireo nankatoy sy resy lahatra fa tokony hiroso amin'ny ara-dalàna isika ka miaingana anivon'ny antenimiera ny filohan'ny mpanohitra. Tapaka nandritra ny fivoriana azony rehetra natrehana teny amin'ny antenimiera-ndolona androany araka izany fa ahemitra ny fandaniana ny lalàna mifehy ny mpanohitra izay naroso nodonihina sy nolaniana. Miandra ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka na miandra ny fivoriana ara-potoana ny volana oktobra ho avy izao ny fandaniana io lalàna io eny amin'ny antenimiera-ndolona. Andinin-dalàna maromaro tao anatin'ny lalàna mifehy ny mpanohitra sy nantoko-mpanohitra no nasiam-panitsiana ifanaraka amin'ny vaninandro tao anatin'ny tolo-dalàna natolotra ireo solombavambahoaka ifehy ny mpanohitra eto Madagasikara, lalàna izay lany teny anivon'ny antenimiera-pirenena. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany tsy hivina ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany izay naharitra 12 andro teny anivon'ireo antenimiera roatonta. Nandritra ireo 12 andro ireo, nisy ny fanoloran'ny praiminisitra lehibe ny governemanta ny fandaharan'asa anatanterahana ny politika ankapoben'ny fanjakana, ny fandiniana sy ny fandaniana ny lalàna ifehy ny mpanohitra ary ny fitsipika anatiny ho an'ny antenimiera-pirenena manokana. Fa mahakasika ny fanamboaran-dalana indray izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao nentin'ny agence capsule Sikolo TV FM aminao anatin'ity fanadadina manaraka ity. Angelo Toljanary. Manamboatra lalana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Maninona ny tsy nisy izany teo aloha? Io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule niarahana tamin'ny Kolo TV tamin'ny olom-pirenena 700 20 taona no miakatra. Ny 20 sy ny 13 aogositra lasa teo. Raha ny valin'ny fanadihadiana, ny 13 n'ireo olona nanontaniana ny laza fa tsy nisy finiavana ara-politika ireo fitondrana teo aloha. Ny 17 kosa namaly fa tsy novakiana aloha ny fiainam-bahoaka ary ny 900 tamin'ireo nanontaniana nanambara fa tsy nampivazavatra na tsy nisy aza ny fanamboaran-dalana izany. Maro ny vokatsoa azo avy amin'ny fanamboarana ny lalana misy amin'izao fotoana izao raha ny fanehoan-kevitra ireo mpampiasa lalana. Zavatsy ny tombontsoa moa zany mba tsara lalana zany dia mba mena ny embouteillage karaha tsisy embouteillage nge dia mba norme be mba tsy fatian'ny ho an'ilay taxi. Dia tsara ny endriky ny tanàna tsy mahamenatra vahiny ena mihitsy dia izy ka hita zany dia différence ohatra mandeha amin'ny lalana lafadavaka be ianao na isaka entretien io na izay mba vita tsara ny lalana dia mba misosa. Araka izany, ankasitrahany vahoaka malagasy maro ny fanamboaran-dalana ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Fanamboaran-dalana izay tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asa sy vina napetraky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana.
Gaboraraka izay no andikan'ny vahoaka ny fitantarana tanàna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao na izany eo amin'ny fifamoivoizana na ihany koa amin'ny fivarotana sy ny fanadiovana ny tanàna. Henri Florio. Fitantarana Gaboraraka no andikan'ny maro ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy mahavita ny andraikiny ny mpitantana eo anivon'ny commune, miparitaka ny fako, tsentsina avokoa ny tatatra, feno mpivarotra ny sisin-dalana, mijana amin'ny toerana tsy tokony hijanona ny fiara, feno trano fivarotana ny sisin-dalana sy ireo toerana tokana ho an'ny mpandeha tongotra. Tsy tany saina intsony ny fivarotana ireo sisin-dalana maro manerana ny renivohitra. Raha ny zava-misy eo anivon'ny firaisana fahatelo amin'izao fotoana izao no jerena, mbola ao anatin'ny fanamboaran-dalana tanteraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanjariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Misy ireo ampahan'izay efa vita no ametrahan'ny commune Antananarivo renivohitra mpivarotra amoron-dalana ny trottoir izay tokony ho an'ny mpandeha tongotra. Sara sao zao tonga saina aminao inona indray ny antony andavahana an'le izy zany. Ako mba mamantany tena amin'izay teninao izay ako. Iny tsy mety kosa ny retoretora nefa natokana ho an'ny mpandeha tongotra. Azonao hafa le mpivarotra tokony efa hanana ny toerana izy. Nefa tokony jereny fanjakana akaiky any izay toe-javatra misy izay. Satria na ny mpandeha tongotra raha hoe mijaly izao rehefa hoanina hoe tôbily vezivezy. Tsy maintsy akana trottoir amin'ny mpandeha. Le trottoir nefa vovahana an'le mpivarotra dia manahirana be. Ilay miankina zareo ambony tena mariny commande zareo fa rehefa tsisy commande dia tsisy zava-bita misy zava-pona. Fa rehefa commune hoe tsy ampy kely. Fijeriko manokana mety aizokena izy hoe tsy mety. Fa nefa ny raha ohatra ka hoe izy ireny no teneninao mety anahirana fa tokony rehefa tsy mahazo manao ny rehetrarehetra dia tsy mahazo manao daholo. Na orinasa matanjaka izy na manana vola aussi na mpidiriny amin'ny commune izy rehefa tsy azo atao fa hoe mila ray metatra ny trottoir dia tokony izay daholo ny lalàna zany. Satria ataon'ilay olona fitaratra izay zavatra izay manino hoe tsy mahazo manao fa izay tsy mahazo manao. Raha ny fanazavan'ny lehiben'ny fokotany, tsy nandalo teny anivon'ny fokotany akory ny fanorina ireo trano fivarotana eny amoron-dalana ho an'ny mpivarotra io, fa tiankambo nataon'ny commune Antananarivo renivohitra, izany hoe teny midina avy hatrany. Ny problème zany amin'ilay anankiray io aloha zany ilay lalana mbola tsy vita ary tsy mbola vita réception io lalana io dia le raha ohatra hoe momba ny le any io marina tokotra fa tsy tokony fixena eo amin'ny rindrin'ny mpanjakana eo le izy. Tsy misy alalana aminay avy eto Fokotany zany ny hoe name alalana ny izy io fa tsy fantatro hoe izay any ambadibadika any tsy haiko. Izay ny zava-misy eny Behoririka sy ny manodidina. Taitra ny mpandeha tongotra, nahita ny commune Antananarivo renivohitra mamaritra ny trottoir ho an'ny mpivarotra. Nandoko ny faritra farany azy ny mpivarotra ivarotana sy andehana ny mpandeha tongotra teo Soarano ka hatreny Behoririka izy ireo omaly. Niteraka resabe sy fanakianana maro, teny anivony an-tambazotra tserasera izany. Tena tery mity aloha ny lalana midoro akovetika hoe satria le boîte izay milona lakale vonarako. Embouteillage zany tena tsisy aleny eo ao tena tsisy mifanitaka tsy matsery tsisy hita eo malalaka mihitsy metery ary amin'izao amin'ny arabe no mandeha. Mampametra-panontaniana ny maro ity fomba zary fanao ny mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra ity. Rehefa avy nivarotra tamin'olona ny sisin-dalana sy ny fiantsonan'ny fiara, dia nikasany ametraka trano vy teny amin'ny manoloana ny arkady izy ireo. Saingy no lava ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra izany. Miezaka ny manarina ny fodo-drafitrasa maro eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny fanjakana Foibe, dia izao mandrava efa sy tsy manaja ny tokony ho drafim-pandaminana ny commune Antananarivo renivohitra. Vomaly no nentana taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM fa i Madagasikara no renivohitra maloto indrindra ty Afrika ary fahatelo maneran-tany. Dia izao tsy mihevitra fa tsy ny tombontsoa manokana ho azy izao ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Famitohy hatrany ny asan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, toeram-pinenana ary ny asa vaventy tamin'ity androany ity nataony fizarana karatany miisa 704 tao amin'ny commune Alakamisy kely distrikany Arivomamo. Io ny nasaina. Ao anatin'ny fanatratrarana ny tanjona ny ananany malagasy zo amin'ny fananana tany marim-potitra sy ampianana ny olany ady tany. Manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy, ny ananany malagasy ny taratasy sy manamarina fa azo marina ny tany amin'ny alalan'ny karatany sy ny titra.
Tamin'ity androany ity ireo mponina tao amin'ny commune ambanivohitra Lakamisy kely ao amin'ny district Anarivonimamy no nisitraka ny fizarana karatany izay natrehin'ny ministra tompon'andraikitra Ajo Andriananarivelo. Ny amin'ity taona 2024 ity no enjehana dia miratsy diso eo amin'ny 5,000 sy 3 alina sy ray hetsy eo. Amintsika miteny izao efa mahatratra 5 alina ny karatany efa vita fa ny ambiny dia hoe zana mandrapatonga ny farany taona. Io tsy resaka isa no enjehantsika eto ary zay mahasarotiny ny fitondram-panjakana. Tsy hoe tsy maintsy 2 tapitrisa no enjehana na 3 tapitrisa na 4 tapitrisa fa ny tena ahafahantsika avoaka malagasy ahafahantsika tatsaha manana taratasy marina ary indrindra taratasy ahafahantsika mizaka ny zoantsika amin'ireny tany ambolentsika ireny. Manodidina ny 2 tapitrisa ny karatany hozaraina manerana ny nosy hatramin'ny taona 2020 sy 2020 raha nambara ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa Kazef na ny croissance agricole et de sécurisation foncière. Dia any amin'ny 2 tapitrisa ny certificat foncier karatany hozaraina eto Madagasikara hatramin'ny 2020 sy 2020 ka ny anjarany Lakamisy kely dia ray alina hatramin'ny taona 2020 sy 2020 no izarana ray alina ka efa-jato sy 20 mahery kely eo ny isan'ny certificat foncier izay hozaraina sy efa vita hatreto ka ny mpiara-mombonatoka moa zany berger amin'izao extérieur no miasa aty amin'ny faritra fokotany 5 no izarana ny certificat foncier ray alina eto amin'ny faritra eto amin'ny commune Lakamisy kely. Manoloana ny filazana fa lafo ny sara ny takiany ireo tompon'andraikitry ny fananantany amin'ny fitsirihana sy fanoratana ireo tany amin'ny tompony nanambara ny ministra fa eny fotony no mamaritra ny saran'izy ireny fa tsy ny ministera fohy be ary tsy tokony isy ny fanararaotana amin'izany. Mikasika an'ilay fangatahana nolazainy Andriamatoa Solombavam-bahoaka teo hojerena miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra ny vola aloha fa raha mikasika ny karatany manokana sy ny ministera no manapaka ny vola tokony ho aloha fa isika dia fotony ety nareo ben'ny tanàna ny mpanolo-tsaina. Zay Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny vola aloha amin'iny ka mba miangavy zany zay mapetraka any amin'ny vahoaka indray Andriamatoa sy Ramatoa ben'ny tanàna isany mba ataovy amin'izay tena rariny zany zay izy mba ahafahana voaka tsirairay avy misitraka anio karatany io. Taorian'ny fizarana ireo karatany nitoy tamin'ny fitokanana fotodrafitrasany fotoana teto amin'ny commune Lakamisy kely district Anarivonimamy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fitarainana efatra ny voarainy rafitra miady amin'ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera hatreto fitarainana izay niompana betsaka amin'ny tambazotra serasera Facebook. Efa misy ny fanangonana ny porofo rehetra raha ny fanazavana azo na izany ho an'ny malagasy monina eto Tanindrazana na ihany koa ho an'ireo monina any ivelany any. Michel Arnaud. Taorian'ny fametrahana ny rafitra miady amin'ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera na ny cellule de lutte contre la cybercriminalité mbola vitsy saingy efa misy ny fitarainana tonga eny amin'ireo tompon'andraikitra. Nitsangana zany dia avy hatrany dia miasa izy io. Ny asa moa zany misy ny fitarainana efa hoentin'ny olona izay efa mpanaovana azy. Mandray izay fitarainana izay zany izay eto dia mijery sady izay azo jerevana mikaroka sady izay azo karohana zany amin'izay tandrify anay miaraka amin'ireo teknisianina mahay ny informatika sy mahay an'izany cybercriminalité zany ary mampita izany eny amin'ireo le tompon'andraikitra zany mpanao ny famotorana na ny mpanao ny ara-pitsarana zany sy ny parquet hoe olona hoe voaompanao ohatran'izany tsy maintsy misy fitarainana avy any aminazy tsy maintsy ny amintsika miteny zao aloha efa any amin'ny efatra ny tonga izany hoe ho avy ireo.
na eo aza nefa ny fametrahana io ravitra io dia mbola mitohy ny gabraraka sy ny fisian'ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera raha ny fanazavana. Taorian'ny fitarainana voaray efa misy ny fanangonana ny porofo rehetra raha ny fanazavana ary isy ny fitohizan'ny rarà na ho an'ny malagasy monina eto an-tanindrazana na ihany koa ho an'ireo malagasy monina ny ivelany. Tranga izay hitantsika izany tatoato izay mety anisan'izay izay voalazanao misy an'ireo le olona izay mipetraka any an-dafy izay hitantsika fa miteny ratsy mihitsy manompa manimbazimba na ny androm-panjakana zany na ny voaka malagasy mihitsy satria androm-panjakana izy satria raha ny filohan'ny repoblika ny voaompa tena androm-panjakana velona izy iny olombelona mihitsy izy fa androm-panjakana izay ny voalazan'ny lalam-panorenantsika dia efa misy eloka izany. Ireny zany zao efa manangona tanteraka izay fara betsaka indrindra amin'ny porofo izay hoentinay anatrehan'ny fampanoavana mba ahafahan'ny ministère public zany hoe tonga dia voakasika ho azy zany ataontsika hoe misy le saisine d'office zany satria ny ministère public tokony manenjika ho azy an'izany rehefa misy mitondra eo amin'jareo hoe ty misy fandikan-dalàna. Zany fanazavana trano dia ho an'ny tranga fanibazibana ny androm-panjakana ataon'ny malagasy iray monina ny ivelany. Efa misy ny fangatahany avy eo anivon'ny rafitra amin'ny ady amin'ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera mba hisian'ny fitohizan'ny rarà eo amin'ny samy fitsarana na ny entraide judiciaire. Fanverina tsikelikely eny an-tsena tato ato ireo sachet latsaky ny 50 micron izay voararany lalàna. Ny fampiasana azy ireo izay miteraka voka-dratsy na izany amin'ny fahasalamana na ihany koa amin'ny tontolo iainana Gaëtan Andriatsilavo. Taoriany ny famoahana ny didim-panjakana mandrara ny famokarana sy ny fivarotana ary ny fividianana sachet latsaky ny 50 micron ny taona 240. Nisy ny didim-panjakana nanamafy izany ny taona 740. Mba mihoatra 50 micron izany dia azo atao manao réutilisation ary ianao tsy hividy matetika rehefa mba nazo raina dia mba mety après un mois anao vao mba mividy ndray fa misy le izy latsaky n'izay makany an-tsena anao tonga any an-trano fa anaty fanaripako dia eo koa ny importation voalaza io lalàna io hoe tsy tokony atao tsony mampiditra sachet plastique ndrarana koa zany fampidirana an'iny satria misy ihany koa ankoatra amin'ny production locale manao importation tsy haiko manerana moa nanonona le pays fa fatapatatra daholo ihany le pays amina conteneur ny eto efa misy miampy an'le ry dia dika an'izay foliana déchet plastique après zany miakatra dia miakatra. Amin'izao fotoana miverina tsikelikely ny fampiasana ireo sachet voararany lalàna ireo miparitaka manerana ny tsena aminosana mofo, totokena, siramamy, ravitoto, koba sy ny maro hafa eny fa na dia menaka na 400 sy 300 vidina eny amin'ny épicerie azy. Raha ny fanazavana maro ny voka-dratsy ateraky ny sachet indrindra ireo latsaky ny 50 micron na amin'ny fahasalamana zany na amin'ny tontolo iainana. Ho an'ny ministera ny tontolo iainana manokana efa miroso ny dingana fametrahana ny OPJ ahafahana mampiatra ny lalàna. Créer ny ministère ohatra zao amin'ny forêt manana le zareo ingénieur forestier manana corps forestier OPJ izy afaka manao contrôle avy hatrany izy amin'ny domaine zay tokony hanaovana izany ohatra hoe amin'ireny resaka biby arovana reny tsy azo atao mamono an'ireny ohatran'izany. Dia ny anay zany ao amin'ny environnement koa tokony izay zany tokony afaka hanao contrôle inopinier any amin'ny industrie raha ohatra ka hoe mba fantatra hoe suspecté hoe industrie atsiny mamokatra ohatran'izay dia mba afaka zay afaka miditra any hoe mba mijery hoe manao ty nefa fa misy lalàna ty tsy azo atao sy ny karazana zay le OPJ officier police judiciaire. Ministera sy andrim-panjakana maro no voakasika ity fampiarana ny lalàna mifeny fampiasana ny sachet latsaky ny 50 micron ity. Ohatra amin'izany ny tontolo iainana, ny indostrie sy ny varotra, ny douane amin'ny fanaraha-maso, ireo entana avy any ivelany. Tokony fanantona ireo rehetra ireo ka metraka paikady iraisana. Ijery ny fampiarana ny lalàna izay voalaza fa farafahakeliny ny miampy fito ireo lalàna efa misy vao voafeny fiparitany sachet voarara. Toka eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny fanomanana ny fahatongavan'ny mpamparay masina eto Madagasikara. Fa eo ihany koa ny fanomezana avy amin'ny orinasa Star ho an'ny pavillon Sainte Fleur à Chiera. Rehefa avy eo ary. La vache qui rit, ça de
matsiro no mampazoto manery misy calcium sy vitamine ary fera ihany koa mahazo fafinaretana ery ny ankizy fa na ny lehibe ihany koa lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao Gouty manolotra anao Gaufrette anankiray avy eo misy crème dia gaufrette iray indray mbola ampiana crème dia gaufrette iray farany carêpe keri tsy misy mihoatra ny frigo any Gouty naiza naiza amin'ny fotoana rehetra mbola betsaka crème sy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra amin'ny vidiny 27 ariary sy 27 ariary Gouty tous les plaisirs de la vie bonus Ie! Bonus méga no azonao miaraka amin'ny amvola mba azo bonus méga 10 isanjato be zao isaka mividy tolotra leçon sy telo maneta amin'ny amvola ianao tsindrio ny dièse 100 étoiles 1 dièse amvola tsotra aingana azo antoka. Les amis, c'est la rentrée. Ça va être la fête des bics. Vérifions que tout marche bien. Rassemblement. Bleu, dessine quelque chose pour voir. Oui, ça glisse bien. Et les couleurs sont chatoyantes. Eh bien, c'est parfait tout ça. Vive la rentrée avec Bic! Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à pied. Tu sais que les chiens peuvent te détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Salut! Mes copains et moi, on a un message très important pour les enfants de plus de 3 ans. Si comme nous, chaque jour, vous devez rester concentrés à l'école et garder en même temps de l'énergie tout au long de la journée, alors on a une trop bonne nouvelle. Blédina a conçu le lait Blédi Junior pour nous les enfants de 3 à 7 ans. En plus d'une alimentation saine et équilibrée, le lait Blédi Junior contribue à notre bonne croissance et à notre développement cérébral. En plus, moi j'adore. Et moi, ça me rassure que tu aies encore un lait adapté à ton âge. Lady Junior, le lait des enfants presque grands. Kevin Costner is Elliot Ness. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. You just joined the Treasury Department, son. Put your hands in the air! You're all under arrest! You fellas are untouchable. Is that the saying, no one can get to you? Hey, everybody can be gotten to. All right, then. Drive him to the station. Anything happens, you shoot first, you understand me? I want to start taking the battle to him. I want to hurt Capone. Want his family dead. Paramount Pictures presents a Brian De Palma film. I have forsworn myself. I have broken every law I swore to defend. I have become what I beheld, and I am content that I have done right. You got nothing, nothing, and if you are... Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. 10 andro tsy ahatongavan'ny paparay masina eto Madagasikara. Efa mipetrapetraka avokoa ny fandraisana antanany ara-pahasalamana an'ireo rehetra anatrika izany. Michel Aranarjo. Fifandrombonan'ny ministera sy ny fikambanana maro ny fanomanana ny fahatongavan'ny Pape François eto Madagasikara ny 9 septambra izao. Eo amin'ny lafiny fahasalamana, fepetra maro no apetraka amin'izany, isan'izany ny fisokafan'ny tompo-pahasalamana rehetra eto an-drenivohitra amin'ny fotoana rehetra. Ny Madagasikara zany dia miara-mihetsika daholo aloha zany mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra era Madagasikara ary nomena baiko fa tsisy mahazo maka congé.
mba ahafahana mitsinjo zany an'ireo mpiaramonina ao anatin'ity zavatra ity. Ho any eto Antananarivo renivohitra manokana zany dia misokatra daholo ny CSB rehetrarehetra sy ny hôpitaux publics rehetrarehetra zany ato amin'ny faritra Analamanga, ary ny dokotera rehetra izay manana ny fahaizana manokana mikasika ny resaka hoe urgence sy ny réanimation dia misy eo amin'ny 500 eo no etsehana mandritra n'io fotoana io zany, akoatran'ireo dokotera tsotra sy ireo paramédicaux tsotra izay anampy anome tolotanana zany ifanampy amin'ireo namana efa manana an'izay fahaiza-manao manokana amin'ny resaka urgence zay. Ankoatra ny fandraisana an-tanana ny andro ny fahatongavan'ny Papa dia misy ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana raisina araka ny fanazavana isaky ny miditra ny distrika sy isan'isany rehefa vita ny aty amin'ny Antananarivo. Eran'ny Madagasikara amin'ny toerana rehetrarehetra izay andalovan'ny tomobile mitondra an'ireo mpino katolika hamonjy an'io fety io tetako hoe fety mihitsy zany fandraisana ny Papa zany dia isokatra daholo ny tobim-pahasalamana rehetrarehetra. Misy fiaramiasantsika koa amin'ny dispensaire katolika na ny klinika privé katolika amin'ny faritra, ary ezana koa ny sy ny fiaramiasa amin'ny klinika privé na ny hôpital privé amin'ireny faritra reny dia ezana isokatra daholo zany mandritra ny fivezivezen'ilay olona alohan'ny fahatongavan'ny Papa zany sy aorian'ny fahatongavan'ny Papa rehefa miverina mody izy. Raha ny fanazavana trano dia isy ny fanaraha-maso manokana ireo mpivarotra sakafo eny amin'ny sisin'ny toerana anatanterahana ny lamesa lehibe amin'ny fahatongavan'ny Pape François eto Madagasikara. Fa vita ny 5.9 isanjaton'ny asa amin'ny kianja soa mandrakizay Androibe ankehitriny. Voafantatra fa itsidika Madagasikara i Papa Raimasina dia nroso avy hatrany amin'ny asa fananjariana ny toerana izay avelara-tany 70 hektara. Rarisona Andry. Ny volana Martsa 2024 dia nisy nividinana voalohany natao amin'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry sy ny komity mpikarakara tena mikanjan'ny soa mandrakizay. Volana vitsy teo aoriana hitanvaingana ny asa lehibe nanamboarana ny toerana izay anaovan'ny Papa François ny Soronamasina amin'ny Alahady 9 Septambra 2024. Ny zarately lehibe natao fanamboarana tena mikanjan'ny soa mandrakizay. Voalohany ny fanajariana ny kianja, faharoa ny fananganana ny hôtely lehibe mirefy 700 metatra toradroa anaovana ny Soronamasina, ary ny fahatelo fanamboarana ireo lalana efatra lehibe miditra ao an-toerana. Ny lalam-baovao Tsarasotra dia natokana ho fidiran'ny daholobe. Avy eo avaratra kosa ny lalana faharoa ho an'ireo avy any Antanan-drano. Avy eo avandry kosa ny lalana fahatelo izay lalana natokana ampiasain'olo manan-kaja. Ny lalana faefatra farany dia natokana ampiasain'ny Papa François. Natao handray mpinatra any amin'ny valy hoe tsy ity kianja ity izay heverina ho tafiditra ao amin'ny isio ireo mpino manerana nosy na saina monjy ny Soronamasina. Tsy ahina ny paritahan'ny vovoka eny an-toerana amin'ny fampiasana singa manokana mialohan'ny fotoana. Ny raika amin'ny 30 hektara ny kianja soa mandrakizay dia namboarina hipetrahan'ireo mpino kristianina natrika ny Soronamasina. Ny 30 hektara kosa dia natokana hiantsonan'ny fiara. Ny sabotsy fa 7 Septambra dia isy ny alimbavaka lehibe ataon'ny tanora sy ny mpino marobe. Noho izany natao raharaham-pahamelana ny fanazavana ny toerana. Trano fivoahana misa 500 no natsangana izay mitsinjara amin'ny toerana 20 ao amin'ny kianja soa mandrakizay. Isena toerana ihany koa ny toeram-pitsaboana, toy ny unité mobile, ny toerana ho ampamonjy voana, ny toerana ho ampitana filaminana, ny toeram-pisakafoanana ary ny toerana manokana anariana fako. Ahafahan'ny mpino tonga eny an-toerana maheno sy mahita ny Papa Raimasina dia isy ny fanamafisam-peo matanjaka ny rakotra ny kianja sy ny écran géant miisa 520 apetraka eny an-toerana. Miara-mifandrimbona amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fandraisana amin'ny Papa izao ny Nonciature, ny komity mpanomana amin'ny fandraisana amin'ny Papa François, ireo orinasa vaventy maro sy mpandraharaha samihafa ahafahana mandray amin'ny fomba manara-penitra ny Papa Raimasina, izay Papa faharoa tonga mitsidika any Madagasikara. Lafy hafa kosa indray dia nitanterahana androany fitokanana ireo siniben-drano misa efatra ao amin'ny pavillon Sainte Fleur à Chiera. Siniben-drano izay fanomezana avy amin'ny orinasa Star. Toeram-pitsaboana mandray an-tanana ny reny sy ny zaza, ny reny bevoka na voateraka ary koa ireo zaza voateraka amin'ny pavillon Sainte Fleur am-Piflo. Toeram-pitsaboana izay mandray mpiteraka manodidina ny 300 isam-bolana eo. Ny sedra olana teo amin'ny lafiny famatsiana rano nefa izy ireo, ary indroa isan-kerinandro ny tapaka ny rano eny an-toerana. Mba mahany olana amin'ny tsy fampian-drano ao amin'ny pavillon Sainte Fleur io dia nanolotra siliben-drano misy efatra ho azy ireo ny orinasa Star sy ny Ordre de Malte.
sy ny bendrano izay mahazaka rano hatramin'ny 2 alina litatra isan'andro ary mitetina hatramin'ny 520 tapitrisa ariary. Tafiditra ao anatin'ny RSE na ny asa sosialy izay tanterahany Star mandavataona ity hetsika ity. Tanterahana atao fomba ofisialy androany ny fanolorana an'ireo infrastructure na citerne d'eau na tolotry Star miaramiasa miaraka tamin'ny Ordre de Malte teto amin'ny pavillon Sainte Fleur teto Anosy. Izy ity dia tafiditra ao anatin'ny asa sosialy izay andraikentan'ny Star. Ny asa sosialy ny Star moa izay efa fantatritsika anisan'izany mivohy ny resaka fahasalamana indrindra ny manampy ny fahasalamana ny reny sy ny zaza. Izy ity dia famalina ny etaeta izay napetraky ny tompon'andraikitra teto amin'ny pavillon Sainte Fleur izay mandray eo amin'ny 300 isa zaza voateraka 300 isa isam-bolana. Efatry ny elany nisy ny fiaramiasa teo amin'ny pavillon Sainte Fleur sy ny orinasa Star. Raha tsy ahivina, ny taona 2024 nanolotra kovezy ho an'ity toeram-pitsaboana ity ny orinasa mba hahafahana manampy azy ireo amin'ny fandraisana zaza voateraka tsy tonga volana na mila fitsaboana manokana. Amin'ny maha orinasa mandraindraikitra azy dia nanamafy hatrany ny asa sosialy tahaka izao ny Star nitondra ny anjarany birikiny mba hanatsarana amin'ny fandraisana tanana amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Fa nisy ny lalonana ara-miaramila androany tesy amin'ny toby premier RTS fiadanana lalonana izay nametrahana ireo miaramila navita fiofanana ao amin'ny laharana Sodrapo fanadina. Nisy ny fametrahana ireo miaramila 220 eo amin'ny laharana Sodrapo ho an'ity androany ity. Lanonana izay notanterahana teny amin'ny toby miaramila premier RTS tetsy fiadanana izay natrena ireo manamboninahitra miaramila sy zandary isan'ambaratongana. Ireto farany izay navita ny fiofanana ara-miaramila nandritra ny 3 volana mialoha izao nametrahana azy eo ambany faneva izao. Ny lanonana miaramila androany dia fanehoana mba faneva ireo zatovo kilasy 7-12 andiany voalohany. Ireo miaramila ireo dia misy karazany, misy ny hoe voantso miaramila tsy maintsy manao miaramila fanompo-pirenena, dia misy ihany koa ny volontaire hoe anao miaramila. Dia izay karazany roa zay no fizaran'ireo miaramila ireo dia manao vizity izy hoe lany sa tsy lany dia manao an'le fiofanana mandritra ny 3 volana. Dia rehefa vita le fiofanana 3 volana dia mbola manao vizity andray hoe mbola mataty sa tsy mataty zay izy vao tena lasa miaramila raikitra na sio faneva androany. Taoriny izay fametrahana azy ireo eo ambany faneva izay dia nisy ny matso izay nitanterahana nandraisana izy 220 anjara. Aorin'izao mbola hiatrika fanompo-pirenena mandritra ny 2 taona ireto miaramila 220 ireto mialohan'ny andraisana azy ireo tena miaramila raikitra. Fa nivotoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Mampiona rekotoary izao. Nivoaka androany ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo laharana 500 ho amin'ny daty ny 17 hatramin'ny 20 aogositra 2022 izay jifaina amin'ny vidiny 900 ariary. Misongadina ao amin'ny lohateny lehibe Fleury Rakotomalala, l'État reste impuissant face à ces allégations, hita ao amin'ny pejy 7. Ao amin'ny pejy 4 sy 5 kosa asongadiny ity gazety hatrany. Gestion anarchique des affaires communales. La commune urbaine d'Antananarivo, un abri des malfaiteurs de tout acabit. Assemblée nationale, boycott inutile. Ravalomanana ne sera pas chef de l'opposition. Ao amin'ny pejy 2. Ny maresaka ara-panatanjahantena kosa no misongadina ao amin'ny pejy 9. Nicolas Dupuis, nommé conseiller technique de l'État au niveau du football malagasy. Ary taky ny mazatra ny fandarana alalino izay vokariny sampana fahapahalamba-bao ny Kolo TV no hita ao amin'ny pejy 10. Ny pejy ny fahasalamana no nitondrana ny fanadiadiana. Kitapon-dra misa 503 taona no ilaina. Fandarana aranao amin'ny fahitalavitra kolo amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ariva. Eo amin'ny maresaka ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Lavage Kiri. Marainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.